Kolo FM manolotra ho anao. Tantara nosoratan'ny Nicolas Rakotomanana, Ovelominy Rakoto, Tapapirona, Christophe Rabearmanana. Miaraka amin'ny Louise Ravelosoa, ny Volatiana Rajoelosoa. Nandra ifeo Apatra Andrianarivo. Nandrindra ny lafin'ny teknika Dida Montero. Tompona andraikitra sy mpanatotosa Tapaporoana. Fizarana faharoa. Mandrosoa nareo toko. Misaotra indrindra ry kanto a. Andao midira hoana ry neny. Ary toa miaotra ny hiditra izany neny izany fa manina tampoka teo. Tsy miatra akory anaka fa variana mijery ny akaton'ity tanàna. Tena mifanohitra tanteraka ny any amin'ny tanànantsika mihitsy ny aty. Mandrosoa ary nareo e. Manahoana tompoko? Manahoana ianao ry tovolahy? Izy no Richard raiko, dia izy kosa no Soary, Renirado ry papa. Richard? Rasoary? Fanganareo mifankafantatra ry papa? Iany tokoa ary neny a. Mifankahalala ianao sy izy. Tsy endry kanto a. Fantatro tokoa io raha matoy io. Ary tokana ny teniko aminao dia hoe tsy mendrika ho rafizanonao akory. Fa ahoana, fa misinina. Rado a. Fa Andao misinina. voaka atao ity trano ity aingana fa tsy tantoko ny mahita io rangahy io. Lehilahy tsy vaniny io. Lasa koa mandeha any fa mandrebireby any mihitsy amin'ny asako e. Sady tsy andany fotoana amin'izay olona toanareo mihitsy a. Ahoana? Fa Papa, mba afaka manazava amiko ve ianao azafady? tsiry kanto a. Azafady tsy a. Resaka olon-dehibe izany ka tsy misy tokony hidiranao mihitsy. Izay ihany. Ka ny momba nay ny nantom-piaonana eto fa tsy mahakasika anareo akory. Mangina ianao kanto a. Mangina ianao a. Ny tokony ataonao izao dia ny mandeha mamoaka an'ireo olona ireo any ivelany ihany toy ny nampidiranao an'izareo tato an-trano tato. Angina ianao. Tsy mila avoaka akory zahay fa hitanay ny lalana mivoaka ato rangahy ty a. Andao andeha Rado a. neny a. Neny. Fa inona marina ny zava-nisy e. Io rangahy manoloananao io namona fatany rainao Rado a. Manam-porofo mba ianao raha matoty no mipetripetrinao a. Manana porofo ianao. Zay voalazako anao zay ny marina ka asakasaka ao raha mbola hijanona na andeha hiaraka amiko. Zay fa lasa. Ino izany a? Neny. 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 Kanto. Mandehana zoro zatsy lalana ny zorandeninao ry tovolahy. Ary zao no afatra. Tandremo kely no mbola manadaladalanan-janako amin'izay faritsarotsarosodoko tsy misy ilana azy ihany e. Tandremo a. Papa, manina ny ampitirinao isaringotra amin'izay tantaranareo sy ny raha matoto iny mombanay sy rato e. Kanto a. Amin'ny mahazanany azy a. Sy amin'ny mahazanako anao. Dia misaringotra ho azy nareo. Sy azo. Ary ilay teo anatin'ny sainareo manomboka ny masonandro androany a. Fa mpifahavalo nareo ka tsy ho mpifankatia noviana. Zay ihany. Tsy manaiky an'izany ahy e. Fa inona ity izany mitabataba nareo tao an-trandro taleo maly izany a. Toa hoe mifamaly be mihitsy hono nareo tao maly. Tsy hitako le izay olona zaina amin'lahy mahakasika an'izany. Efa henon'ny lahy zany izy ko inona tsy nolazaiko eo. Mba hazavao misimisy kokoa letsy fa ono any neniko e. Aza misisika ny alalan'izany letsy ry fieno a. Marina fa namako elaka nefa tsy hitako izay tokony ampidirana ny lahy ao anatin'izao savorovoro zao e. Sao ihany koa zany hanimba ny asan'ny lahy. Elahy mantsy toa tsara toerana mihitsy manoloana ny ataleko. Isampana manomboka eto izany lalantsika sy lahy. Disadisany dia ny finamanantsika sy lahy no horavana. Tsy mahatoky alahy letsy ry fieno a. Zaho mino fa manafin-javatra be dehibe tamiko elahy. Inona no afenoko amin'lahy eo Rado a? Raha tena namako tokoa elahy dia lasa ho amiko ary hoe inona indray ny antony tsy nandraisan'ny talehanareo ahiasa tao.
Raha momba ny fiverenan'ny fanapahan-keviny indray aloha dia tena tsy haiko mihitsy e. Za miny fa misy ifandraisany amin'ny resaka nataonareo tany amin'ny tany izany. Izay nge ny antony ilazako amin'lahy hoe namana tsy azo antoko ialahy. Izy ve lay tsy dia tsy resaka amin'lahy mahakasika an'izany mihitsy a. Tena tsy haiko marina e. Inona moa ny tombotsoako anafina an'izany? Ny zavatra noteneniny tamiko fotsiny dia hoe ahoana? Tsy azo azo noho ny lahy dia izay. Asa loatra izay tena antony mahatonga azy ankahalahy. Raha ny tokony ho izy anefa dia izany tokony mankahala azy noho ny zava-bitany taminay. Fa nisy inona tokoa ry Rado Le talehan'ny lisan'iny le tsy namonina hafatiny raiko a. Maninona tsara ity ry Rado? Tantara rehefa mampivotoana ny maro tany izany satria na izara tsy mbola volosaina akory tamin'izany. Zany ve le ty e? Ary somba fanendrikendrehana fotsiny lety izany a. Manizingizina mihitsy le tsy ny reniko fa izy ny tompony antoka tamina hafatiny ny raiko a. Eny e. Na zany aza tokony mba manao fanadihadiana ihany e lahy fa tsy mihinana amboniny fotsiny izay voalazany reniny lahy zany e. Tsy tokony voalazany reniko io zany amin'lahy. Hafa nge zany fomba fihevitra lahy zany ry feno e. Zany ange ny lazako hoe mety efa tsy kombakomba lasiany rangahy iny ihany zany e. Sanatria amiko le tsy namadika ny lahy Rado a. Mba manoro hevitra ny lahy fotsiny mba tsy heny feon-dakoloso tokana. Mahafinaritra loatra ny fiasan'ny sery feno a. Izay andraikitra rehetra petraka amin'se totosatsaka sy andavany daholo. Makasitraka indrindra tale amin'ny fadokafana. Mety nisy ihany ny tsy lavorary e. Saingy efa miezaka manao an'izay tratry ny heriko mihitsy hampandeha ny raharaky. Ka misaotra miseny amin'izany dia ny tantaratra aloha miezaka ataonsika. Ny andray tsy mahamenatra mihitsy manebaka ny mpiasa ratsy fomba fiasa. Ohatran'izany koa rehefa tsara fomba fiasa tsy salasalako mihitsy ny manome fankasitrahana azy kosako. Tokony mepanao talefa mbola vonona trany hanao an'izay tratry ny heriko amin'ny andraikitra izay sahaniko. Mahavembolo loatra izany tenisy izany ry feno. Tena ho lasa lavitra mihitsy ty orinasantsika ty raha toa ka ohatran'izany daholo ny fomba fijerin'ny mpiasa rehetra ato. Eny e. Mety hoe maro tokoa ny manana fomba fihevitra toy ny aza any ambadika any ka. Fa zao aloha ry feno. Misy andraikitra kely tiako omena sezay koa ka asa na ho vitany sena na tsy. Raha mbola azoko atao tompoko dia ho tanterahako tokoa fa aza manahy ianao. Zao ry feno. Rehefa mivoaka ny zanako vavy dia tiako raha iseny manara-maso sy mitondra azy any amin'izay alehany rehetra any. Zany ve tale? Izany lazaiko anao zany ko. Ay, tena resaka hafa ivelan'ny orinasa mihitsy ilay izy. Azo lazaina hoe atao amin'ny orinasa ihany zany ka. Olona atao amin'ny orinasa ny kanto fa tsy olo-kafa akory. Zany ve tsy mety hisy fiatraikany ratsy aty amin'ny asako indray matoa leha. Ny eo amin'ny fotoana ny tena tiako hatongavana amin'izany. Tsy maninona ka. Tsy olana loatra zany fa azo alamina tsara kosa e. Olona mahatokotoa no azoko antoka amin'izay lafin-javatra izay ko. Manaiky ary tompoko. Raha toa ka akasitrahany zany. Ka ny fanekenseny tena zava-dehibe amiko fa raha ny momba azy indray dia tsy maintsy makasitaka izy na tiany na tsy tiany. Ka tsy zany mantsy fa so sanatria izy fiatraikany amin'ny fifandraisanay sy madimozely kanto hatramin'izay zany baiko vaovao zany. Tsy misy tokony atahorany sainy amin'izany fa zany mandamina azy ry feno a. Eny e, raha izay indray angaka tsy faka. Ka tsy mianjelytsika fa manomboka raha-pitso ihany dia raisiny seza andraikitra vaovao zay a. Mahakasika ny karama indray dia tonga avo amin'ny borao koa raha riva amin'ny resaka zay. Eny tale. Fa maninona hoa ianao ry Radony dia manao toy izao foana. Malomaloka endrika, malahelo lava, tsy hita marary, tsy hay hoe salama.
Tsy misy antony tokony hampahagaganao amin'izany roneny a, fiainako zasa mirery zany. Manga ny lanitro dia faly aho, mandrahona ny lanitro dia manjombona. Mbola ilay resaka kanto iny ihany ve no tena mahatonga an'izao e? Marina mafy tianao tsy toy ny akovon'ny barika mihitsy, manjepijepy sy toy ny tsy vanik'olona. Zany lazainao zany mihitsy no vanahy io roneny. Andray zato fisainanao atemaka kely ry Rato. Tsy mifanohitra amin'izao ary ve no tokony ataonao? Tokony anakambo ianao, tokony sahany eo aminy fatsy ny taranaka ilay namono ny rainao mihitsy no mendriko taolatezanao, tokony. Dia tokony ho inona ihany koa? Neny a, toy ny latsaham-baritra ny eny foko e. Le afim-pitiavana azy dia miredareda tsy haitohaina mandrak'izay ato anina atoko ato. Amboary ny saina anaka, asa mety etra azy tsony fa manorena fity vaovao lavitry ny alahelo. Tsiry neny a, tsy ho fafintsony mihitsy izy narovina. Ny lasanareo ny tokony ho avalolo tantara any fa manimba no avonay mamiratra. Zato fomba fihevitra ry Rato. Dia hita fa efa fahavalo zao ve dia mbola ho ampidirina trano ihany? Tsy ho ripaka maty ato daholo sika mianakavy. Ny eloko ny rainy eny tsy mba eloko ny zanany na oviana zany a. Zao ny teniko aminao anaka. Ahoana? Ny tokantrano ny lamba irakofana sy henatra hitafiana. Ka raha azo tao aza manorina tokantrano eo ambonin'ny alahelon'ny hafa. Zao ry feno a. Za tsy zazakely ka raha anao maso amin'izay toerana alehako rehetra izao. Maty mizely kanto a. Baikon-draha misetalehany iano arahako fa tsy hitapoko akory izao e. Na za ihany koa ara tsy te hanaradia olona ohatr'izao mihitsy. Inona koa no izany hoe efa tetika niraisanareo sy papa mihitsy angamo izao. Tsy mahateny feno fa izay ny marina o. Eny e, manaiky ianao izany matoa tsy miteniko. Ny fahanginana ary mademoiselle tsy voatery midika ho fanekena na faharesena foana. Ny fahanginana raha amiko dia midika fa mena ambany mena ane aka tsy afa manoatra izay voalaza rehetra. Ay, raha izany dia izay rehetra ambaran'ny papa aminao izany dia ataonao daholo. Tena tsy tsapanao mihitsy izany miasa manolo izany ry mademoiselle kanto a. Na ny fanekena na ny fandavanao zavatra iray dia mety hanabory tanteraka ny asanao ray manontolo mihitsy. Dia nanaiky tsy sasiko ianao izany. Satria mamy miasa e. Ary efa ianao ny anteherany anao zavatra ray kanefa nandiso fanantenana azy dia toy ny manangona vainafy eo an-tampon-dohanao ianao amin'izay. Saingy za mihiny fa tsy naneranao kosa izy e. Ianao koa ngamba ny efa te hitsolatsolana anao an'izany raha ny marimarina kokoa e. Dia ny andro vavalatsaka tamin'ny gia lehibe fotsiny. Tsiry mademoiselle, tena tsy izany mihitsy. Fa raha manahirana anao izao dia aleo fa ho lavitro ny fanohizana azy. Tsy maninona fa ho zakaiko izay mety ho vokatra izany eo amin'ny asako. Tena manahirana mihitsy ka. Angamba hatramin'izay nahatongavako teto Madagasikara, tsy mbola ny famaly taminao mihitsy raha tsy vo izao. Fantatro izany tompoko. Ary efa nametraka momba an'izany tamin'ny rainao mihitsy a. Miala tsiny aloha raha ianao no nalalako vokana teto e. Mandreraka loatra tsinona ny toe zavatra iainako ankehitriny. Tsy misy tsinonao izany ka. Mora teo koa efa zatra miaina an'izany ny akamaroana ny asa amin'ny olona toy itony. Ka raha mahatsapa mangifiry amin'izany dia manana ho an'ny tena manokana e. Amin'izay tsy miaritra ny taim-bavan'ny mpampiasa toy izao intsony ianao. Ndrisy mantsy. Faniriny tokoa izany saingy raha nanana ny ampy hanatanterahana an'izany izay dia tsy niforotra ny aritra n'izao vavaratsy ny mpampiasa rehetrarehetra izao. Ny ela izany fa andao amin'izay tsika handeha ka. Hoaiza moa izany tsika azafady? Otry, andehanao vola aoko. Tsy haiko aloha izay baiko azonao na miandry ato anaty fiara na mandeha miaraka amiko any amin'ny salle de coiffure ianao e. Izay misy anao dia misy ahy mademoiselle. Izay ny baiko azoko.
Andre Matotale. Efa fantatro fa sahirana tany se dia tonga hitaraina amiko ato amin'ny bolao ato a. Tena azonao an-tsaina mihitsy Tale. Manahirana le manara-maso olon-dehibe. Ka raha mba mety dia aleo angambo ianao mitady olon-kafa sy olon-toerako amin'ny fanaraha-maso azy. Tsy ry feno rehefa tsy seny miaraka aminy dia tsy misy. Hatreto aloha dia tsy misy olona hafa azoko anterana ankoatra ny se. Zay ihany. Fa hono raha tsy mahadiso tompoko. Ahoana? Inona loatra moa izany no tena antony anarahana maso azy? Tsy mbola nilazainao tamiko tsinona izay? Ka voasaika anambarany seny antony mihitsy ahy e. Kanjo moa ny any seny tonga aloha dia ovaliako avy tamika. Hoe ahoana tompoko? Zao no misy le tovolahy netiny setaty indray mandeha iny no tena fototro zao. Manadalan-janako manko le iny e. Ary atahorako hanapitra ny an-janako raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny loam-botony ny ataony kanto vavy tokako. Zay. So mba diso hevitra ihany ianao tompoko raha izany. Diso hevitra? Ka le tovolahy iny anie ka namako akaiko tokoa ary araka le efa mifampiresantsika ireny dia izay mahampinamana anareo akaiky izay indrindra ny tena tiako tapahana ry feno. Ka izao na se misafidy ny asa ato amiko dia mamarana ny aminareo mindralahy. Miala ato amiko raha isafidy azy. Ahoana hoe? Zay safidy tsy misy teritery zany omeko an'se zany ka anjarany seny mieritreritra. Sarotra amiko loatra izany safidy omena izany tompoko. Ataoko ahoana ny anaran'ny namako akaiky izay efa niraisiko toy ny rahalahiko? Nefa ataoko ahoana ihany koa ny anaran'ny asako noho ny aminy? Zavatra efa niainako izany ry feno. Tsotra dia tsotra ny safidianako ny asako satria sarotra ny famelomantena. Atsoroko amin'se fa raha ny tovolahy naman'se iny izany namako akaiky tsy maintsy nanaovako safidy izany. Raha izany dia mety mitombona tokoa fa ty rangahy ty izany namonina fatin'ny rain-drato. Variana dia variana se satria tampoka tamin'ny se ny roam-pihavanana nisy teo aminay sy ny rainy namanao iny Ay ve ka izany ny tantara nisy teo aminareo e? Tantara tsy mety vita mandaka ankehitriny izany ry setia. Mivadibadika teny ny volana sy ny taona saingy tsy mety lefy sy mbola vaivay hatramin'izao no hoe rehefa tsy namako dia fahavaloko. Mazava ho azy fa izay zany mbola antony mbola ankahalanao ny taranany hatramin'izao. Hatray mazava loatra. Tsy mbola maty voalavo kipy tokoa idino io na eo amiko na eo amin'ny rasoary vadiny. Tsoroko amin'se aloha fa tsy nisy izao fananaka izao raha ny safidy azy ahy ka anjarany se ny mandinika izay mety ho fanapahan-kevitra se ny amin'ny fiainany se Dia ahoana re zany? Raha misafidy ny asany se dia maro ny tombontsoa ho azo ny se avaty amiko. Mety ny sarobidy indrindra ty amiko mihitsy aza no omeko ny se. Zany ve Andre Matotale? Ohatra Ay, aleo fa andinika kely tsara hoe aloha dia hovaliko ihany ianao e. Ekeko ny fotoana angatahan'ny se andiniana saingy tsy azo atao ely zany. Raha pitso ihany dia mila fanapahan-kevitra entitra avy amin'se. Mazava. Elahy le tsisa no ianterako amin'ny hoavina izy kanto. Amin'ny lehilahy miasa ao dia minao litsy fa mety misy fotoana kely ifaneraseran'ny lahy aminy. Rady satroko le tsy nanampy an'nazy saingy ahoana? Ahoana raha misy fiantraikany ratsy amin'ny asako izany tiako letsy tsika selahy ihany nge mahalala an'izany dia izy na ny reniko na ny rainy samy anafienana fifandraisanay miafina amin'ny alalan'ny lahy daholo. Manaika anie raha indray mandeha na indroa fa raha vao mihoatra an'izay dia tsy maintsy hisy ahatsikaritra eny ihany izany. Feno mba miangavy alahy letsy amin'ny mahampinamana antsika. Elahy ve nefa mino fa ho akasitrahany kanto izany zavatra raha tsy mantsy dia izany no hita faisana. Mino aletsy fa mba mangetaeta ny resaka amiko ihany koa izy ihany ary elahy dia elahy rery ihany ny roy ahafahanay mifandray. Tsy manome toky an'lahy letsy fa ho vitako izany saingy teny kosa nomeko an'lahy fa hiezaka hanao an'izay ifandraisan'ny lesany.
Mba hanamora ny dingana voalohanao tao lary dia aleo taratasy no soratako mela azy. Tsy maninona mihitsy ka. Izay ihany koa ny hitako moramora kokoako. Dia mba alaivo letsy ny laharany finday mba hanamora ny resaka ataony rehetra. Sa efa misy any amin'ny lahany dia tonga dia... Tsy mbola manana ka. Raha ny an'ireny dia misy aty. Ataoko inona koa letsy ny laharany raha misirisara. Na ny mahita azy ara mahaletra ka vao maika fa hiresaka aminy. Raha izany dia soraty ilay taratasany lahy aloha izany. Avy eo izany no mitady hevitra ny lorana azy any aminy any. Fa ody koa letsy nareo moa izany dia tsy mba miresadresaka momba mihitsy rehefa sendra tafahoanao ampiasanao. Tsy misy resaka mahakasika an'lahy mihitsy ataony amiko ka. Momba ny asa foana ny resaka rehefa tafahoana. Eny mba heritreritra sendra ny serana letsy ny any. Satroka foana letsy resaka mahakasika an'lahy eto nefa misy fotoana mandeha. Lazao fa maika indray lahy. Maika tokoa letsy. Mandalo any amin'ny lahany ara-pitso maka an'ilay taratasy alohan'ny asako e. Dia miandry alahy zany. Eny letsy. Afa-po tsara zany ianao zao ry papa amin'ity mpiasanao manara-body alafo ty. Kanto ahitsio kely ty fomba fiteny. Sa nomboka nindra tsy raha ianao ka izany no masina e. Leo mihitsy aty tiliny lava amin'izao rehetrarehetra ataoko izao. Tsy misy miafina amin'ny tsomo mihitsy ny amiko fa dia izay ataoko rehetra izay alehako dia anontaniny adaholy. Fitsivovako anao anie ny anton'izany. Sa tianao no viravirainy jolamboto iny any amin'izay misy anao any ka jolamboto izy ka le tovolahy nampidirinao taty an-tranontsika indray mandeha iny izany fa izy indray kanto efa impiry moa ny laza taminao ry papa fa jolamboto izany iny olona ary manaraka izany koa maninona ny fenonao kamera ato an-trano. Zay anarahako maso an'izay olona miditra sy mivoaka ato ay dia tena niraisinao toy ny fahavalo mihitsy ny zanak'olona iny. Za dia miteny amin'olo kanto ataovy ihany anie ny miraikiraiky aminy ny amonony anao fa za moa naninona azy no vonoana ianao nefa mailo tamin'izay ratsy nataonao tamin'ny zareo tany. Angina kely ty vava raha ianao any no miresaka aminao kanto. Za dia mba efa tafahoatra loatra nataonao ry papa. Na tafahoatra na tsy ilaiko ianao manindra tsy raha ohatran'izany. Manao fotoana ohatran'ireny zaza mitsebona avy any amin'ny tany reniko. Tsy mahazo miteny tsony aho izany fa izay tianao ihany no tsy maintsy tanterahana. Tsy mahazo tsony, tsy ilaiko miteny mihitsy. Mahasoa anao matoa ataoko Tsy namokatra sary hosodoko tsony ianao ry rato. Tsy misy aingam-panako. Ka nahoana nefa ianao taloha nahavita tableau maro. Za mivarotra indray izany tsy maharaka. Zao anefa na sary iray isan'andro asa tsy vitanao tsony. Tamin'ireny fotoana ireny ary neny be aingam-panahy be. Angany zavakanto azo tereny izany tsy maintsy na imponao tanteraka ny anaovana ny zavatra rehetra. Mety hoe azonao filahana ihany ny tenanao saingy tsy maintsy miavaka sy mibaribary eny foana ny misy kanto sy ny tsy misy. Izay resaka rehetra rano dia tsy maintsy hidirany kanto zanak'irisy sara daholo. Neny ianao izao no miresaka azy eo angefa tsy izaho Ka inona izao ilay resaka hoe kantokanto teo? Ay neny mihitsy ny tonga fofona ny tsy misy dikany izany ko. Resaka samy hafa mihitsy izany ry neny Hita fizany eo ko mbola elazay inona indray. Le kanto ny resahako teo dia le vokatry ny asa rehefa misy aingam-panahy na talenta. Ianao olona no tsainao ko aiza moa tsy fanipaka ny resantsika. Ianao ve mi ho resy tohika eo mihitsy fa tsy maintsy ahita lazaina foana Fa rehefa
tonga amin'izany ihany ny resaka dia tea lalan'ny tantara marina teo amin'ny Ramose Risara sy dada ho azy ahy e. Efa ela ihany anako no niandresaka anao Olina ny amin'izany, kanefa toa tsorototra mihitsy ianao hatr'izay. Dia nanantena foana ary ankehitriny tonga ny fotoana ka mandraisa ianao seza dia enoy tsara ary anaka. Ie, mihaino aneny araha. Izao namana amin'ny fatimasaka iranay Vrainao sy Risara. Nanana kariera izay ry zareo tany amin'ny faritra avaratry ny nosy tany. Samy nahazo tombony tamin'ny fivarotana vatosoa avokoa izy mirahalahy, ary samy misongadina sy nitovy ihany koa teo amin'ny faritra. Na eny fampizaraka samy misitraka izay tombom-barotra. Dia inona izany no tena antony nampifandrafy andry zareo? Izay nge no tiako ho fantatra e. Aza maika aloha ry Rato asa tapahanao aloha ny fitantarako fa ho tonga amin'izany ihany sika. Azafady ary toy izy ny fitantaran'ny ely. Mizotra tsy nisy adiady tena ny fiainan'izy mirahalahy, hany ka tonga hatramin'ny hoe akambana hatramin'ny zanaka mba ho tsangam-baton'ny finamanandry zareo. Izany hoe ianao zanaky ranay vo sy kanto zanaky Risara izany. Mbola kely nareo tamin'izany fotoana izany, ary efa nampiarahana ny lalao sy nasaina ny fandray am-posahady. Ka tsy hitako nge izany izay andavana ary ny fiarahanay sy kanto hoe izaho efa hatramin'ny fahakely mihitsy ny voasoratra hiaraka. Mbola nitoy ny tantara anaka, mbola kely ho anareo tamin'izany. Dia efa nampiarahana ny lalao sy nasaina ny fandray am-posahady. Fotoana fitaoriana izay dia nisy nanafika ny karieran'izy mirahalahy. Tafatsoka niaraka tamin'ny vatosoa rehetra Risara. Narainao kosa tratran'ireo mpanafika. Nataon'ireo tsy matahototo-takalona ina ny rainao. Ary nilaza ry zareo fa raha mbola te hahazo andrainao sy hahita azy velona, dia tsy maintsy haterina any amin'ny zareo ny vatosoa rehetra teny amin'ny kariera nentin Risara nandositra. Dia toy iana ry neny? Neny ho aho, ahoana ny toy ny tsy nanaiky miverina tany intsony Ramose Risara? Nandeha tokoa izy anaka, saingy tsy nitondra an'ireo vatosoa ny nalehany tany fa nivadika tamin'ny rainao sy nanome baika an'ireo olon-dratsy hamono azy. Andray, tena olon-doza tsy vanina tokoa le rangahy indra izany a. Na isika aza neka nataony tsy nahita an'izay fatindrainao akory. Izy kosa nigalabona tamin'ny atsy ambohandrainao sy izy tany an-tany lavitra tany. Niala teo amin'ny tanàna ny rahantsika nonina taminy ry zareo. Noentiny nanaraka azy Klaravadiny sy kanto zanany dia tsy hita mihitsy izy izay tany nisitrihandry zareo raha tsy tamin'ny fotoana nionatsika tamin'ile indray andro iny. Tamin'ile nataony toy ny rokalika iny ve? Eny Rato Feno, ay tonga ialahy mihitsy vao anao ndrasako. Fa misy inona ty nitovonononina be izany no fahitako an'lahy? Hiaraka amin'lahy ho any ampiasany lisany aho. Fa hiaraka amiko aninona any lahy? Tsy hidira lany amin'izany fa andao andeha. Orle ty ry Rado ilahy anie ka tsy mahazo miditra eo amin'ny ataletsony. Ka tsy raharahako letsy izany fa tsy maintsy mifanatry tava amin'ile tsy manjary iny fotsiny any io a. Rado amin'ny manamako an'lahy ny tenenako an'lahy. Aza manala barabatana any letsy tsy tia hita an'lahy itsitra any aho. Ny tanànao anie ty efa tsy varanahana be toy ny taloha intsony fa efa misy an'le sécurité mpiambina tanàna manokany ireny. Misy rarahiako an'izay sécurité any any rangahy. Sady hitako ihany koa ny lalana makany rehefa tsy hitondra any lahy. Fa inona zatoko tabanareo vao maraina tao tokotany zato e? Mba manajapy ara-monina fa inona reto lava lela vao marainy reto? Ny zanako ihany io misafoapoaka be io. Asy izay mahazo azy fa tsy laita kisoka mihitsy andeha ho any amin'ny talehanay hono. Ho any amin'ny Risara ve? Anao inona any? Andeha anaty totsy ny vonoina any? Rato miverena anao aty. Aiza ny tany aleko raha maninona any ianao? Raha naivorainao efa ny vonoiny, dia anao koa ve? Tena miverena mihitsy ianao aty ka. Eno ity izany teny ren'lahy izany rehefa tsy ino an'izay lazaiko ihany lahy. Ianao ry neny dia hiverina
saingina ho elana ho aingana dia tsy maintsy tanterako ny any valy fatiko. Io izy ry mamarasoary fa andeha hamonjy ny asako aloha. Azafady le tsarofeny fa toela indray no mivazavazaiko maraina teto. Tsy manino izany fa mandehana moa dia Angala tsy hitondra le taratasy indray. Hakaniny tokoa no antony midiko taty saingy lahy efa vonona dia vonona indray no nivatanyko teo. Tsy ho handray aza ny letsy fa mba omeo ankanto any. Omena taratasy atao inona indray izy e. Ianao ty izany dia tsy mba mahay mionona mihitsy. Avelao ary ny eny andeha amin'ny safidiko a. Ho vinoko ny rainy dia ho vadiako ny zanany. Izay ny hitako fa mety. Dia ataovy izany izay ataonao. Ataovy izay tokony ataonao fa maika ny olona e. Ty le tsy le taratasy dia velomany aminy any. Voaraiko ty fa andeha aloha e. Mampitaiko le tsy ny afatra. Mandram-piona nareo mianaka. Veloma ry feno a. Engane ka tsy ho ao aborony ao tale. Tsy maintsy ho hitany aho mantsy andeha hanatitra nyity taratasiny ratsy diany amin'ny kanto any raha sanatria aho izy. Ary andeha ho aizy sy izany no tao kefokefokery. Tsy izany fa saika andeha ho any aminao mihitsy io andre matotaleha. Ay ho avy any sy androany. Za mantsy efa tsy naraina no andry sy andaloko. Ho avy ka. Eny areka mansoara fa efiteto manorantsika iny mbraoako e. Androso tokoa tompoko. Mansoara dia mazotoerany sy petrapetra io. Misaotra indrindra taleha. Mandray ary inona ho ahy ny taratasy amin'ny valopy eny amin'ny tanany sy iny. Izy ty tale tsy hoe taratasy fa eny taratasy tsy taratasy tsy dia misy dikany sa taratasy tsy inona no tiany sy lazainy eny taratasy saika hoe zay tsy dia misy dikan'izay mihitsy ny tiako lazaina. Tsy nitatra loatra mahakasika n'iny taratasy iny tsika raha tsy ilaina maika mahakasika ny asinika. Tsy zany raha teo koa moa no ny fanomezantsika fotoana an'io fa ny mahakasika ilay valiteniny se. Ka mihaino ny se ary aho. Eny ny valiny taleha. Tsy azoko loatra ny ilay eniny se eny fa hifanao velomamiko sa eny fa hiara-iasa amiko se. Eny fa hiara-iasa amin'ny taleha. Dia arabaina se ty izany fa nanao safidy tsara. Ho mpiara-miasa akaiky tokoa izany sika manompoko izao mifampitondra toy ny mpianaka ary raha ny tombontso goavana nomaniko an'ny se eny tompoko dia tsy izy hikanto zanako vavy. Asa raha mba ety amin'se ny vinavinako. Izy ane tale tsy hoe eny tsy ho atao fantany akory izany fa ise ny miezaka misarika amin'ny tsikelikely. Ny bika n'ireo sy ilay tovilahana nadalany lohany iny raha teo tsy dia mifakaiza fizy tena tampoka be loatra tampoka izany resaka ao izany andre matotaleha. Tampoka hony tena tsy hitako izay anaranao manoloana izany mariny. Foko an'se ny tokako iny ry feno tena foiko sarobidy loatra amiko. Ka manompoko izao dia aza mihevitenao toy ny mpiasa tsony sy ato fa hevery toy ny an'se daholo zao rehetrarehetra hitan'se zao. Eno zany ve tale? Izany dia tena misaotra mariny avo ny lanitra ka tsy takatro. Fahasoavana kosa aloha tsy misy toy ity. Inona molety izany fa dia baibay elary rado aza manantena tsony fa efa ambongadiny daholo ny aty na ny olona na ny arena. Le taratasy menla saika materina ho an'ny kanto indray efa nirovitiko sy nipotipotrehako vao tafavoaka tao amin'ny borony ataleo omaly ariva. Mezaka ataoko izany manomboka izao dia manao an'izay kanto ho aky indriry manjakely Ohatra ary ino tianao mitsaritana anao eto ry fe? Mandinika ny akantonao ary ery kanto
lafatra loatra ny bikanao sy nendrikao. Zany Tena hoe tsy hitako izay hanambarana azy fa tapitra oatra e. efa ianao tiaka mba manao resaka toy izany ihany koa indraindray e. Ie, Rehefa mahitanao amantsatra amin'izay dia resaka asa foana. ny atoko aloha rehefa asa dia asa e. Saingy an'io tsy tohatra intsony tsy handoka n'ilay hatsaranao. Marina mafy tsy mampiteny mona mihitsy zato ianao ry kanto. Eny e, misaotra ihany aloha tamin'ny fandokafanao azy fenao. Aika mahafinaritra be ihany resantsika indraindray rehefa mba tsy mifantoka be amin'ny asako. Tsy misy isaorana rery kanto fa mahafatifaty kely ianao. Ary noho ny goviana aloha na nisoranao ilay hoe mademoiselle teo anoloan'ny anarako e. Oay, Tsy karitro intsony mantsy fa mahainanao eto aho vao lasalasa saina. raha kasitrahanao dia hoe soroko lavitra ny anaranao mihitsy ny hoe mademoiselle ary tsy ho averiko intsony. Be ianao ty ry feno ka be haniany be ohatran'izany. Raha mbola kasitrahanao ihany koa dia ataoko feno tsikitsiky lava isan'andro toy izao ny fiainanao manontolo. Fena mba matotra amin'izay ianao fa iny andala eto amintsika iny any papa e. Maninona moa na henony sitany ary ny tafatsika sy ianao e. Tsy zarany aza mba mahitanao falifaly sy miramira tava fa tsy dia mototra lava eny foana. Ay, tena mikorana be mihitsy nareo reto rehefa tafara ka. Zandry papa fa aniova mba nahita azy tsy matra dia izay mampime ahy io. Ka rehefa asa kosa ne dia asa ry kanto e. Ka ny azy nefa tena diso tafahoatra mihitsy hatramin'izay e. Mba resahanao zavatra fivelan'ny asa ihany izy teo aloha fa dia tsy mamaly mihitsy. Izao neny fisy tito izy indray mampiresaka fa azy izay nahazo azy tany. Ianao kosa ry kanto. Inona moa ny ahazo ahy io fa mba tia resaka fotsiny ary e. Ianareo reto koa dia tena samy mahita olazaina mihitsy ka. Lozako aloha nareo roa fa andeha hivoaka kely aho. Fa nga papa andeha tongotra fa tsy andeha fiara. Izany tsy mila mifaina ny tontolo fa tsy mivoaka e. Azonao entiny izy fa ianao indray ve no andeha tongotra eo? Tsy maninona re anako, mba te andeha tongotra kely indray ako. Sao mba mandrera-tena kosa papa raha andeha lavitra e. Tsy maninona ho aho fa rehefa mahatsiaro vizana dia maka taksi. Izay fa mazotoanareo roa Misaotra to. Ohatray, ary to samy tsy nisy niteny intsony tsika. Ka ina moa izany no teneneo fa mandehana izany ianao mamonjy ny asanao. Samy tsy misy milanao mantsy na zana papa io. Izay fa lasa. Kanto afaka mamoron-dia tsika raha mazoto ianao. Amoron-dia ho iza koa? Ohatra hoe hoentiko mitsidika ny rova ianao, mandeha mijery an'ireo toerana manan-tantara eto Antananarivo tsika. Izany? Tena marina? Ianao tena tiako be mihitsy izany. Saingy tsy no manana amin'izany any io fa aleo rapitsy raha mety. Mety ka, mety foana. Rapitso izany Fa naninona ary fiaino no lasa tsy nandalo taty amiko intsony. Rehefa andalovako any aminy ihany koa dia tsy hitako any fa lasa mihidy lava ny tranony. Lasa saina indray ny zanako lahy. Tsy izany ary ny eny fa no marihiko hatramin'iny fotoana ny ray maraina nanolorako an'ilay taratasy iny amin'ny feno dia tsy nandalo taty intsony izy dia izay no ohatra ny mahalasa ny saiko eto fa mety misy inona re Ny aza hitako ka ny tompona ny aiako ry rato. hoe ahoana izany ahiahany eny izany? Hoe hitarika olana eo amin'ny asan'ny feno any ny taratasy nalefanao iny. Raha toa ka misy izany verina eny dia tsy laza ty amiko izy. Ka mety tsy teo aty izy amin'ilay ianao tsy lahitra kisoka mihitsy indraindraiky. Namako iny dia fantatro loatra ary neny tsy vita n'iny izany ny kobona ny olany samy rery an'izany. Indrindra raha hoe avy amiko ny antony. Na izany na tsy izany
nahoana? Lanjalanjao ihany ny resaka ataonao amin'ny feno. Fa izy iny eny indraindray mampiahiahy e. Fa mampiahiahanao ahoana ry neny? Amin'ilay izy mitakosina be amin'ny ry saroka, indraindray lasa ihany ny eritreritro hoe reny be dia tsy raitsy kombakombany. Azoko avy hatrany ny tiany neny ho lazaina. Ka tokony ho mailo izany isika amin'izay resaka rehetra atao aminy koa. Tsy mahavita mamadika ahy izany raha hifeno re. Hoy ianao aza dia mahatokotoko namana loatra izany anaka, fa indraindray reny namany reny ihany ny mamadika. Efa nilazaiko anao nefa toy izany no nahavoandrainao e. Raha misery sara mihitsy ry neny mientin'ny fitiavan-tenany aho. Fa raha hifeno tsy havita nadinina ovinana ovinany soa ny fanaovanay mihitsy izy. Toy ny mpirahalamy analy izay ka izy tokoko ary za kosa androny. Tsara izany anaka rehefa tena lalipako aminareo ny tena finamanana. Eny andeha hiverina hijery aza indray aloha ry neny sao dia mba efa ao ilay zalahy iny. Mandeha anary. Nafinaritra be ahy iny dia antsika androany iny fena. Izany Tena satroko mbola tsy andeha odika nefa avy efa arivako. mahazo mbola izany antsika raha tsy mbola te handeha ody ianao ka. Tsy mety ka. Bedin'ny papa aty aho sady ianao mety ho hariva be vao tafody. Aza manany amin'izany rehetra izany ianao ry kanto a. Za daholo no mandamina izany e. Tsy tiako ry fendra no ny adalako ny ahavoarokanao amin'ny orinasa io a. Hainao ihany mantsy papa rehefa tesitra fa nazaza indraindray atontono. Dia andao eny amin'ny fiara dia andeha odsika. Ampanaraka indray ka? Nefa na izay ihany koa aza ny ry kanto ka tsy mbola te ody toanao izany e. Satroko foana hiaraka aminao, hitoetra eto anilanao. Ary raha afaka misafidy ny tsy ala eto intsony ary aho dia tretrika tokoa. Fena, fa tena matotra sy avy amin'ny fona daholo ve ireny teny amin'izay lokon'ny vavanao ireny sa mba tia hisanga fotsiny ny ao anatinao ao? Endry kanto a, tena teny avy atao poko tokoa ireny aborako aminao ireny. Nafaly aho rehefa tsapanao izany na tsy azo valiny mahafa-po avy aminao noviana aza. Fa nahoana moa tsy azo valiny mahafa-po ianao fe? Ka mpiasa manadala zanaka mpampiasa ve aho dia azo rary ny manoloana anao e. Mifanohitra amin'izany voalazanao izany aza ny tena atao mivoko ato. Izany very kanto? Saingy ahoana? Mana ihany asao tian'ny mpivahiny ihany ianao ka mandary sy miserina dia lasa. Sanatria izany ry kanto a. Fity tsy misy fetra no atolotra anao ka hoainany antsika no fetra raha toa mifanojo ny fitebon'ny fotsika. Feno, lango tanteraka raha ny aminao manontolo fa noho ianao namandrado dia lasa misalasala izany any anjo ianao. Aza asiana resaka intsony ny any ry kanto a. Efa nanadino anao izy ary efa misy olo-kafa fihinana eny an-tratrany. Tena marina ve izany fe? Izany e. Ary aza mandroja-dranomaso amin'ny akory ianao na dia kely aza fa tsy mendrika an'izany izy. Ary taondroanao a? Azafady ary raha toa ka tsy sitraka ao izy teo e. Sitraka. Tiako averinao mihitsy aza fa tiako ankafizina. Eo ary e. Dia hoany ty sika taraiky alina be ty feno. Zao e, aza miteny mihitsy ianao rehefa manontany papa fa aleo izany mamaly azy. Eny Kanto zao vao miditra ny trano tsy misy fierana, tsy misy ninonina fa dia jonjona fotsiny tany ianao. Zao vao miditra ny trano ianao.
iza zao izany lehilahy nitondranao tamin'izany ka? Za ihany niaraka tamin'ny tompoko. Ay ve se aho e? Ie, ay se niaraka tamin'ny tany ve? ie za ka somary varindrina kely zay dia zao tratralony zao vao tonga. Tsy maninona mihitsy ka. Nareo azany hoe zany no nazo lazaina hoe tonga aloha ihany rehefa tena nandinika e. Mbola vo amin'ny 7 alina mantsy zao ko. Ka eo amin'ilay fodiko no olanako. Somary mangingina ihany mantsy ny lalako modiny. Ohatray. Ka inona moa no olana raha avy hatrany dia mijanona ty se? Draisy. Ny efitrano ao malalaka. Misy azo misy hijanonana tsara. Ka sao dia Tsy olana mihitsy ka. Ento ry zalahy dia atao aty izay entany se ihany rapisy fa tsy maninona. Andao mandrosoa ry feno mandrosoa e. Andraso fa nidin'ny fiara ary dia ho avy e. Za angamba tonga dia hiakatra tory fa tory azy ny efitrano tokony misy azy kanto a. Le efitranonao io angamba no mety amin'ny tsara Ento papa. Zay fa mahaiza tsara ianao mikarakara ny vahintsika e. Lasa Papa, tsy samy be dia izy vao hoe feno miaraka tamiko. Fa inona loatra ny antony? Sa toy izany izy rehefa te aneo hoe ankasitrahana ny olona miaraka Raha feno tsy ny ela fa tafahoantsika se lahy. Ahoana se ahoana? Inona ny vaovao izay elaela izay? Somary maika fa mikisaza fady. Fa ifenoveno sa tsy izy e? Fantatro ihany any elana dia miova be tahaka an'io ary akambako ve dia tsy ho haiko e? Marina fa ifeno tokoa saingy efa tsy ilay namany lafa intsony. Aza be any io letsy fa nanahoana tokoa ilay taratasy nalefako tany amin'ny kanto iny Andraso tokoa hoe alaiko tsy anaty fiaretsy ny valiny fa efa vomanao. Lasa niova vetivety mihitsy ilay tsy naloha izany ety. Ty ilay izy dia somary metaha kely tsy mamaky azy fa andeha zay. Oay, nga andesantsika ry malahy. Kanto ka tsy kanto ve io amdeva io letsy feno ila zao letsy izy mba hiresaka kely zay raha mety e. Miala teo ianao azafady andehananay e. Tena hikanto ve miantso amin'ny feno hoe malala mihitsy sa zany lalovana teo e. Dia ty variny taratasy ty maninona zao vao natolotro feno dia inona koa reny fomba firesany amiko reny. Tena ohatrany lavalava raha sy eo sokafako ty variny taratasy ty aloha. Ty ve tsy invitation mariage? Anizy izany raha manandray be feno valosoa zay zatsokanto na sandratra dia sahalavy ery feno hoe sahala. Tsy mety kosa ilay nataonao tonga tendrifatra be teo e. Izany izy raha tsy nitsikasina mihitsy. Dia nalahelo be mihitsy izany ianao teo nahita azy. Angamo voatery hoe izany kosa ry feno Hitavy izany aoko. raha nandratra olona tamin'ireny anie ianao ka sahirana ihany e. Rehefa oka sasany mijorojoro teo ireny rehefa ihemiko ngongonina be izy. Hoe otratra ny fitsaram-bahoaka ve ho ianao? Eny e, ny olona anie tena tsy mitsitsitsy izany mihitsy rehefa ho anatiny ampiezeriny. Marina aloha izany saingy tsika maikako. Aiza koa izay maika eo na ny zavatra saiko vidintsika ary ity tsy azo akoho. Asa izay nampiverin-dalana no tapoka teo. Be dia be ry kanto ny olona mivarotra caution de lait fa tsy teo amin'ilay nijanonantsika iny ihany Tsy maintsy mahazotsika anio raha izany mampimenimenina anao io. Ka nitao efa nanaovantsika komandy. Ka hiverina andray izany tsika. Lafa be fahitako aty fety soa isan'andro ka. Nefa fa irahatra mihitsy namako.
na andeha ho antsika sa ahoana? Ndao andeha rehefa tsy alavitra tsy ve vao hiverina andray aloha rehefa noteneniko taminao teo fa le fanontaniako sy nivalianao mihitsy hoe rado ve le olona nibahana antsika iny sa olika mety olona sendra mitovitovy azy eny trikanto rado ve zay tsy any ambanivohitra makamaka nefa mino fa tena izy teny rado mihitsy dia maninona anao koa nefa na izy iny na tsy izy tena nitombona ary ny eny le resako iny tena vita ny fiainy namadika tsotro izao ary ny olo tiako mihitsy no namadihany rado aza dia mivalaketraka toy io ianao na dia izany azy ka dia tena tsy napotsiko angeriny eny za tena nahatoky azy foana sy nandray azo toy ny tena namako mihitsy hatr'izay nadio ny saiko ny ahy efa naposiko ihany izany saingy ianao moa ano ka to tena nahazo toko laly lery dia naleko nangeny zay aho vao tena very tanteraka ary ny tena very indray aza dia mamoakoto izany rado ianao any akory tsy toy ny balala voatango ka tsy anana tanana andrangotra sy tongotra hitsipaka inona ny tia ny eny aviana amin'izany ny anjara anaka tsy mba midifina ny olaka fa miandry anao andro foana eny za nge manaiky fa efa nandalo teo amin'ny loko ny anjarako saingy norobain'le namako tsy foko ary dia tsy namelany raha tsy apakary no vady amin'io taona ho avy io rado sahianao mijoro fahazavarena atrotsatranomaso rehefa totony akaso ny anjara ihany koa indraindray tsy maintsy hidiny any am-pelantanany hafa efa tapitra ny fetrana hafahako ny ady ary neny tao anatin'izay fotoana elaela tsy miporan'izay le karolahy iny dia tena tsy nitsahatra nanangona vainafo teo atapondohako tany ambadimbadika tany ary ankehitriny dia nabaribary ny ho an'ny laoko mihitsy ny fahareseko sy ny fandreseny tsy mbola resa izany ianao rato manana fanantenana ho ia fa aza manaiky ho eniky ny akiviny ankoatran'ny invitation mariage zay hitako maso dia mety isy ihany koa nitsangam-batom-pitiavana mezinezina ny ambadimbadika tsy hitako any izany rehetra izany no mahatonga ilavolefina manoloana ny fanekeko ny tsy fidiny manjo tsy maintsy mbola ho avy ny maraina ry rato efa tsy misy tsony ny maraina antenaiko ry neny efa ny farana teo ny marainako fa aleo amonjy zato ainandro ny fahamboizam-poy efa hogaingaina miandry ry ary andeha ho aizy ty ianao ry rato andeha ary neny eny fantatra ny efa andeha saingy andeha ho aiza andeha any amin'ny toerana tsy mbola fantatro aza dia manao izay ampiasany saiko loatra ianao ka avy modety matory aza mandeha any amin'ny toerana tsy hita tsy mbola fantatra izany akory andeha mono tena tsy te hijanony eto ntsony ary neny andeha fotsiny tsotro izao fa andeha ho aiza re ty zanako ty ry Andriamanitro andeha hiverina any ambanivohitra isika eny tsy te hijanony eto amin'ity arivo feno fitaky ity ntsony tsy te hiara-onina amin'ny zanaky arivo fetsifetsy sy maranitra ny ahy aleoko mamonjy an'le toerana nahalatsahan'ny tavoliko ry neny ay raha tena efa tongotra mbiandakana tokoa ny ianao dia andao ary io masika dia andeha efa tongotra mbiandakana tokoa ny aka sanatra izay hiamotra tsy maninona mihitsy na firina ny olona asainareo asao ny avana matsakaiza rehetra any ambanivohitra feno io raha ty koa anie no andro ray to zato eo amin'ny fiainanareo roa kely
Mihevitra ny andeha ampilaza ny ambanivohitra tokoa izay raha pitsy ry papa. Izany matsoako. Izay indrindra andeha ho any ambanivoly kely izay miinvitation ho an'ny eto an-tanàna indray mantsy ny voazara meloa fa no any amin'ny ambanivohitra indray ny tarako. Aza taitra amin'izany le an'olo kanto izay akaiky fody volana ny feno ariny. Hita ho ako sady ny amin'ny kanto ry papa. Izao olona sendra mifanena azy izao omeny invitation daholo. Angatsy mbola voasa ary visa vaovao indray aho entina any ambanivohitra. Tena atao makotroka dia makotroka tokoa ny ho andronareo ireo kely io aso daholo ny namana sy ny sakaizy. Zanako vavitokana no avoaka ka ho ataoko tsy manam-paharoa ny lanonana. Endrery papa tiako a. Maman sao efa manomako manandiany ho atỳ Madagasikara amin'ny herinandro. Aleo le tsy izy ho avy fa za ihany koa efa tena ngoma mafy tia hita azy mihitsy mahatsiaro anay fony mbola tanora rehefa mahita anareo le mifampitantana ireny indraindraiko. Inay ary le nilazaiko anao indray andro indro feno fa nipotra. Le hoe papa io zao mety tena malahelo mafy amin'ny momba ve fa tsy afa manoatra. Ary kainareo roa kely eto zany dia tena mifosaorony dehibe fotsiny Kanto ihany io mantsy ry papa, izy ny tena mpanao an'izany. Aie io feno kambo ny tena tompony fa eo izy mody maniloko indray. Lainga ny kambony izany ry papa. Tadidiko efa nentiny rato teto amin'ity toerana ity eny teto mihitsy satria etsy zao ilay rano mikoriana dia tsy misy olo tokana mipetraka itsy ny vato be petrahanay ambodiriny toerana vohitra ny tanàna Ankazombaika. Raha ndresaka ny fanaovanay teto dia toy ny tiana-pity toetra ho mandrakizay ry. Ny valina ho tantara izany ankehitriny satria sady tsy nomeny indray aman-dreninay avy-tsotra amin'izay. Tsy misy ny ato ho an'ny fifangatiavanay fa toa rava ho azy teny izany. Malina izy kanto dia mbola maniry fi ireo toerana dia fa lasa azy izy. Any arivo any izay efa someboseby ery manolo. Za kosa eto ventiny lasa nay sy mianoka ny fahiny izay tsy hitampody intsony. Lasa sy maintsy ny lalovana tokoa varena sa inona loatra ny antony potrany teo amin'ny fiainako Efa vita ry kanto ity fa rea. Ay, miala tsiny fahavariana teto za koa moa tsy afaka ny nanampy anao akory fa tsy misy zavatra haiko ankoatra ny mamily azy amin'ny fiarako. Hitako tena variana be mihitsy ianao nitazana anambodiriana. Tsara io toerana io tsy maintsy mbola hoentiko eny ianao ndray andro any. Inona loatra ny hevitra ilay fiara mitokona teo raha vao niditra ny tanàtsy? Tsy voatery hisy ny ankizy izany Oziny nampiraty azy sy nafaty azy teo. Eritreritra mba sendra nandalo fotsiny ireny fa andao andeha amin'izay tsika. Kanto jereo fa reny tamin'ny hazakazaka tsenantsika ireny doy kely aty amin'ny tanàna. Izany? Faly anery zareo amin'izany andeha hijery fiara fotsiny. Eny tokoa tena miandamy ambavy mihitsy. Jerenao fa joron'ny zareo ny sisin-dalana. Andrekaiky dia faly eriny ery zareo amin'izany fijeriny jereo fijeriny antsika mandalo. Tonga ny ianao Iza rineny? le namanao vahiny fa iza indray lasa manao sambo miletika ho aminy io fa tsy samandalindala ty amintsika toy ny mpanao ny vahiny rehefa tonga aty. Ay andry zareo fiara mijanona ao ambadiky ny tranontsika io. Finona indray Afaka ny tsy fanatry tahavaiza amin'ity trano tsy misy avaratra nefa amin'izany ny ianao miedinediny riva nahakazo ny goaika ray manontolo aza ho no avy amin'ny raharahandro zareo any arivo tsy maninona mihitsy. Engane ka atsindro ny foko amin'ny ataon'ilay zalahy io. Raha tsy izany dia holazain'ny olona mpiray tanàna eo miady vehivavy aminy io. Eny tena fadidy efa dio mihitsy ny vazavazaminy
tsy isombanao akoatra eto tsinona fa efa sasany daholo ny lohany manodidina. Mivandravesana azoko atao e. Angina tokoa rehefa tsy miantsy ahy izy. Saingy rano foko efa rangitra izany mbola rangitiny dia hifampitana tokoa zahay roa lahy fa samy nosorandreny menaka. Ataovy mihitsy, ataovy rehefa manao fa toy ny valala ampoko ny ahatra tany arivo-tany ka aty Angazobaika no fikeny Tsoromay. Nieny a, misaha kely hoe nieny eo amin'ny varavarakely eo mba hijereko an'izay paoziny eo atsimo ao. Ireo ny ianao aza dia mitazana ny maritra loatra sao dia arariko eo ny zanako. Io tokoa hoe ny rato eo mitazana aty avy am-baravarakely io. Ary marina ihany izany ilay lazainy feno fa aty ambanivolo tokoa izy. Tena tsy izy tokoa izany ilay hitanay afaka omaly tany arivo iny fa olona mitovitovy aminy. Dia nefa tsy reny ihany ve ilay akanjo nanaovan'ilay olona tamin'iny. Tena mampalahelo ahy izy ity izany ka izaho mihitsy fa mety fadiny fotsiny ao sandramatoana anay ny vadiny lazainy feno tamiko izany sao fa mifoha mampanahy mbola tsy amiko foana. Andrasoko pahavy kely dia itsikiko. Angamonanao inona azy? Kanto, nokopahany asa dia nitsikiny. Inona loatra ny hevitra intsika malefaka nasetry ny endriko vinitra dia vinitra ny tazana azy teo. Dia ahoana no atao izany? Tsika efa tokony hainga izao nefa ny pneu nisy namaky tato. Jereo raha tsy izy efatra mihitsy ny iray miforetaka. Ako aza mba tena zendrana feno. Misy olona tsy vanina mpiafy mihitsy eto an-tanàna eto. Aza miteny an'izany re ianao fa indraindray ilay ankizy maromaro nilalao teto omaly arivoriny nanala rivotra tamin'ireo fantatro ny nanao an'io na dia tsy tratrako teo ambody fiara teo ary. Za tsy hiteny fotsiny. Aleo heverina izay ho atao ary fa efa zao ny zava-misy e. Ngany izy fa olana fa tsy tokana ihany io Kanto a. Tsy maintsy asiana rivotra ireo pneu efatra ireo va afaka mandeha tsika. Ka aiza ary nefitsika ny ahita hevitra amin'izany aty ambanivohitra be aty. Any eto an-tanàna aloha tsy misy e. Fa ery amin'ireo tanàna pitery no mety hita pompona moto ihany. Ery amin'irony tanàna faratazan'irony ve izany fe? Iny ve tsy lavitra be? Ka tsy misy vahaolana ankoatr'izay ko. Miaraka ho intsika. Tsy aloha ve ianao ihany mandeha eno ka? Za ane ka tsy zatra ditongotra lavitra be izany e. Andao fa ho ateriko amin'ny dada siaraka amiko e. Tonga dia mandeha ana fa tsy maninona e. Trano etsakaikely etsokoa ve dia hoe aterina e. Andao ho ateriko fa tsy maninona izany ry Kanto a. Sady za ihany koa mbola tsy maintsy ho any an-trano aloha sao misy olona azo irahana mandeha any ihany dia tsy mandeha fa mijanona miaraka aminao. Rehefa tsy mazoto aho izany dia hijanona koa ianao. Raha misy olona azo irahana ho any dia samy mijanona tsika. Ody! Nakaiza ny olona? Ody, ary toa mangina be tsy misy mamaly. Mety lasa ny atsangaka ary zaroko. Nefa izao fotoana tsy mahay ho an'ny feno izao tena. Tiako andeha anatin'ny trano rata. Ato ary tsy misy olana. Aleo miverina e. Fa inona ny ianao izay azafady? Efa ianao tao iandro ny soary a. Ary izany hevitra hoe tsy misy olona ato. Manahoana aloha e? Miaino ho ka aninona ty? Saika hoe hiresaka kely amin'ny rado ho azy za io e. Tsy ato izy. Fa mety lasaiza raha tsy mahadiso. Tsy haiko. Ary ny vadiny ve ao? Fa iza no vadina eo e, za reniny. Sa tonga andatsanay mianaka ny atondianao? Hita mihitsy toy ny hoe taranaka ry Sara sy Klara. Angamo tsy hoe efa manambady rado. Tsy ny valiana fa mivaravarana nakatony mafy.
tena tsy mbola manambady tokoa ve ianao nefa na hoenina tsy ny valiny izany dia hoenina tsoa moa hoe za sisina samity aza tsy afaka ny andro-danitra noho ny ray aman-dreny sy mifanara-tsainy misy lahatra nefa fa andehana rahotra tady andrato amin'izao fandalovako aty izao dia iresaka aminy ana dia tsy ampiovanenina tsony aza ny fionanay roa. Zary zany aza tapenana moa ny masoko ry mieny a iary tsy mihidina any anaty rano any angentsika mianage izy zany isa ry aho fa isoroko azy rehefa afa-po ianao e kanto fa efa haiko mihitsy fa tsy maintsy aty ambodiriana aty ianao raha vao tsy hitako tany aminareo kanto tsy miendrika ao antsika roatsony nitokana aty e raha sitraka ao dia avetsivetsiko irery ny toetra eto mandrotika ny fanahiko tsy inona mahita nitsangananao eto kanefa tsy azoko fihinana toy ny fahintsony rado mba honometra vitsy ianao dia mpanjinana anao fotsiny any azy matoka ianao fa tsy misy zavatra fahangatahako aminao ankoatran'izay satroko tokoa atolotra ho anao na dia niambon'ireo minitra rehetra sisa iainako eto an-tany azy ary kanto saingy angamba hijanona honofy nefa nofy ary hitoetra ho toy ny tsy misy ilay fisino sy ny fisiko rado mbola tena tianao ary tsy nanadinanao foana sy tsy hanadinanao mihitsy raha tena tsy nanadinao tokoa ianao naninona tsy ny valianao ny taratasy izay nalefako na dia hoe fezateny tokana monja azy tsy azoko fa ity lazainao raha zany ka tsy naharay afatra avy aminao mihitsy na dia taratasy ray monja azy ka inona no valiako aminao okizay fa mazava e nazana ianao dia samy tsy misy merika eo anatria ny fitiavantsika mipolo loatra tsy haito aina loatra ny fitiavako anao rado tsy sanamadika amin'ny pejiko mihitsy raha tsy nahafantatra tamin'ny feno fa efa manambady ianao tsiry kanto tsy nanambady ary tsy hanambady noviana intsony ny afatra farany aminao fotsiny dia ao mety miverina ty amiko le sarim-badiko efa lasa nokafany aminao any irovako anao dia hoe soronao amiko ihany koa sao dia mba sy rarinoatra maro fahavalo iziny aminao maro fahavalo iziny any aminao any ka aleo hiverina ty amiko mba andro fahalemana ena ry rado mety samy miraviry azy tokoa na papahana ifeno ka ekeko mifangatahanao tokony homeko anao fa ho averiko aminao isary toy ny baly sama manasitrana miferiko ny loko an'izaka hosotra misahady andeha amin'izay rado tsy tiako tsy hainao minitra mamiaona antsika izao ka ezaka nainga ny tongotra andohanao eto na dia tsy sitrany azy zany zory za tsy lalana ary tsy hopotraka anao mitafotohana ny lalana ny eno fa mbola aiza ihany ary reny tsy mbola hita foana hatramin'izao efa isasaka ihany tia ny lalana kanefa mbola tsy niverena tamiko ihany sa mety any akebakebaka any mihitsy ny mpanina ka tsy feno ntsona tsy misy tranotranotso mihitsy mety hoe lasasatonga amin'izay ny telefona raha izay telo andro nijanona ny zareo tany izay kose nefa angamo dia tsy azony zareo sarsenao anaty fiaraka fa misy inona ary nirarahany zareo ty nefa efa misabotsy ary sao dia mba mivonoana dia manjanakarahanay voany ary ny zanako tenina tsy mbola mitaitena mavitotinyray mitorako ty mihitsy aho marina ka ao ay azo ny akoa ty fiara be manisy ty am'izany
Tena marobe izay sedra nitiavintsika taty an-dalana taty izany ry Feno. Vao hiala tany dia vaky ny pneu. Ny an-dalana indray dia maty ho azy ny fiara. Amin'ny manaraka angamba atao entretien tsara ny amin'ny garage mihitsy ity fiara ity vao entina lavitra ka. Tena izay mihitsy no atao ry kanto rehefa midia lavitra tsika. Raha tsy nisy an'ilay fiara sendra nandalo iny aka vokatra iny aloha, angamba dia tanyntsika ny raisina. Oay Feno, toa misy accident be any io tangoronan'ny olona io Oay, fiara be mifandona tamin'ny Peugeot 206 izany. Oji, na kosa ary ny ataon'ny fiara be mpitondra solika io any anakavanan'ny olona. mety nandeha mahafiniditra tamin'ity fiolanana ity izay angamba io dia tsy tafavily tsoniko. Mandehana amin'ny lanina ianao ka? Feno ka tsy ilay 206 kely ny papa ve io? Tena toy izy tokoa io a. Kanono ny fiara ivako Feno. Maty a papa. Kanono aingana. Ary andraso aloha e. Jerenao tsara fa misy fiara mirimoimo be iny aorina antsika iny a. Papa. Okizay ry kanto a. Okizay e. Ampy izay ranomasonao izay. Efa izay no anjarany ka maizana ionny. Kanto a. Arareo koa anie efa ranao ny farany e. Papa. Asilozanao moa izany papa. Mama izany dia amantana fahoriana ihany koa an'io. Mamizao Feno, tena tsy zakako. Kanto a. Kanto a. Dia ahoana tokoa moa izany raha rahantsika rapitso? Miresaka aminao nge izaho ry kanto e. Aza resanao an'izany akora fa avy anao isaona ny raiko e. Izaho anie tsy mandraranao tsy isaona ny rainao akory e. Saingy mba efa fotoam-bita meloa kosa ny rahantsika e. Fotoam-bita tokoa. Tsy mahaleo sampony izany Feno. Ny fanasana anie ry kanto efa vita daholo e, efa voazary. Ny zavatra rehetra efa milamina daholo fa miandro ny andro rapitso sisa dia... Ay milamina daholo ny fahitanao ny zavatra rehetra amin'izao. Milama ny fahitanao io razana mitsotra manoloana antsika io a. Kanto a. Tsika sy ianao anie samy mahalala fa akasitrahan'ny papa ny mariazintsika rapitso e. Ay, raha ny tianao izany dia ho asitrika an'io dia an'io ihany ny raiko. Ary ho tanterahana ny fety aman-danonana tokony ho atao rapitso a. Eny e, mety izay hevitra izay. Saingy azo atao ihany koa ny manao hoe atsy amin'ny efitrila no misy ny razana dia atao amin'ny grande salle ato ny lanonana rapitso. Amin'izay izy toy ny hoe niatrika ny rahantsika ihany. Andray Feno e. Tsy asiana ho asiny mihitsy ny anely fatin-draiko raha izany e. Ny raharanao ihany mamay anao. Nefa dia tsoroko aminao fa raha izany ny fomba fisainanao manoloana izao toetra raha izao dia tsy hanambady anao noviana izany a. Efa nasisika polon-taona anao raha ny draiko. Kanto a. Okizay ary. Azafady ary raha nanoana anao ny teniko e. Azafady a. Mba hevitra ihany anie iany iny fa tsy hoe inona akory. Tsy mila anao maro Feno a. Mandeha any anao mandeha any rehefa tsy hanatrika ny fahoriana ndraiky fa tsy raha. Dia izay ny tantarany aina-kory zareo tamin'ny ahalasany papa. Tena mafy ny nahazo anao ry kanto ary mbola mamerina ny teny fankaherezana aminao ihany a. Misaotra rado. Mahatsara maivana ery eto aminareo mianaka. Dia aiza izany izao ifeno? Taoriany resaka farany dia tsy nitoetra tao an-trano intsony izy. Tsy nandevina ndraiko. Hatramin'izay 3 volana nahalasany papa izay dia sasy maman rery no tao an-trano fa tsy neringelina tany intsony mihitsy izy. Mety menatra tanteraka ny zava-bitany izy izay dia nanao sisy tany ny tenany.
Izany rehetra izany no manambara fa tsy kombakomba nisy sy ny rainao ny fototry ny fiarahanareo. Tsoloka baibai maso eto aloha fa sy nitiazy tamin'ny foko manontolotolo ny itiavako andrato ahy. Ary akoatra ny fanaterako ty sary ty aminao dia tonga hipapoko aminareo mianaka ny adosoana rehetra vita ampapata aminareo ihany koa. Tsy mitana lahelo aminao noho ny nataondrainao taminay ary kanto aho. Ary tsy mitana lahelo aminao noho ny nataony feno tamiko ihany koa. Tsy mino izany arado a. Mafy loatra mangidy telona nataoko feno sy papata aminao. Ho porofony tsy fankahalako anao ary dia ho tiaviko mandrakizay ianao ary kanto aho. Ary na iza samy joro vato misakana an'izany fifankatiavantsika izany dia tsy ataoko ahasakana ny foko tsy hity anao izany. Rato. Tena marina ve izany? Eny ary kanto aho. Tsy ho porofoko anao eto anatrehan'ny reniko nahitako masoandro izany. Misaotra rato. Ankasitrahanao amin'izay veriny eny ny fiarahanay? Eny rato aho. Akasitrahako tokoa ary tsoviko ranonareo roa aleo alasa amin'izay ataonareo rehetra. Miteraha fitobavy. Ho irin'olona fa tsy haniry olona. Ho ambin'ny zava-manasatra. Ary enane ho tratratra rehefa anatitra amin'ny zanaka manjafinareo nareo. Misaotra indrindra ary ny eny amin'izany tsodrano mipatrapatraka vokatry ny fonao izany. Tsy misy tokony isoranao sombonay. Kolo FM nanolotra ho anao teo mifanengo-panahy. Tantara midoy nosoratany Nicolas Rakotomanana. Novelomin'ny Rakoto Tapapirona Christophe Rabearmanana. Miaraka tamin'ny Louise Ravelsoa, Volatiana Ratsoelsoa. Nandra ifeo 4 Nandrindra ny lafin'ny teknika Dida Montero. tompona ndraikitra sy mpanatotosa Tapapirona.